fampivoarana ny fampokarana eto amintsika izay tafiditra ao anatin'ny vina napetraky ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny fiarah-miasa eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny IITA izay rafitra iray aty Afrika misehatra amin'ny fampiarana ny fikarohana ara-pambolena. Misy ny fampiarana izany teknôlôjia vaovao ananan'ny IITA izany ao amin'ny fifamanao Antsirabe faritra Vakina Karatra. Anehoana amin'ny tantsaha ny fambolena isan-karazany toy ny soja, varimbazaha, katsaka, tsaramaso, akondro izay mifandrindra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Fambolena izay azo atao eny amin'ny tanety eto fiarah-miasa moa zany tato mifamanao moa zany no natao zany ity teknôlôjia vaovao fampisehoana ho an'ny tantsaha ny fomba fambolena isan-karazany zay fananana ny IITA satria moa zany teknôlôjia avy any amin'ny IITA avy any Kenya le izy manana centre de recherche zareo dia tiana ihany koa zany hoe ho apetraka eto Madagasikara zany amahana ny olana rehetrarehetra amin'ny resaka fambolena ary natao moa zany isy fanofanana ihany koa moa zany natao ny tantsaha eto Madagasikara atao amin'ny tantsaha ao anaty eto amin'ny fifamanao rehetra zay ny atao fampahafantarana ny olona hoe inona zavatra azo atao inona ny ahafahana mamaha ny olana rehetrarehetra iny novon'ny tantsaha iny amin'ny resaka fambolena. Ito ihany koa zany resahany teo nisy le formation miaraka amin'ny GEFAST zay resaka fiompiana indray famahana olana amin'ny resaka fiompiana eto Madagasikara. Misy teknôlôjia vaovao misy logiciel zany ianaran'ny teknisianina manerana ny nosy zany avy amin'ny ministera ireo zany no hitondra an'izay fanapahariana an'izay teknôlôjia vaovao amin'ny resaka fampisakafoanana alimentation moa zany des animaux domestiques. Zay zany amin'ny ankapobeny le izy ny zavatra ho asitsika eto zay saika dimy kely dia ho aparitaka moa zany araka ny teny teo amin'ny région telo ambin'ny folo zay iarahana miasa ao amin'ny projet FSLP dia izy zany fa mety hitondra vokany tsara dia tsara amin'ny fivoaran'ny fambolena sy ny fiompiana zany eto Madagasikara zany izao tetikasa na fametrahana an'izao fanombohana eto amin'ny famanao soa. Hitondra vokatra tsara amin'ny fivoaran'ny fambolena sy ny fiompiana ary isoro eto Madagasikara izao tetikasa fanombohana atao eto amin'ny fifamanao Antsirabe izao. Mifampitohy amin'izay ihany koa dia nanatanteraka fiofanana amin'ny fampiasana ny logiciel GEFAST ireo teknisianina momba ny fiompiana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nanomboka ny 12 hatramin'ny 12 mars 2024 lasa teo ho famahana olana amin'ny resaka fiompiana eto amintsika no tanjona. Marina fa ity logiciel GEFAST ity dia teknôlôjia vaovao fampisakafoanana ireo biby ompiana any an-trano. Manampahaizana mpikaroka momba ny fiompiana avy amin'ny IRLI no nanatanteraka ny fiofanana tao amin'ny fifamanao Antsirabe.